Faly miarabantsika tsirairay avindray atratsy ty sabata maraina fa 9 volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony miarabanao ihany koa amin'ity andro fitsaharana ity andron'ny Jehova tokoa ary mihino sy matoky aho fa ahazo hery avy amin'ny tokoany isika ary ho vita fihavanana aminy alohan'ny derantsika ny hamofonainana io dia hivavaka isika. Rainay tsara indrisan-danitro tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra sotranao izahay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray mba hafany mitsaratra miaraka aminao miray aminao indray ary ihany koa mihavana aminao mamelany elokay mamandrafo aminay mangataka aminao izay mba androtsahanao ny fahasoavanao ary koa omenao hery aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe raha tonga nio Kristy alaina amin'ilio ioka toko 220 andiny fa 9:30 manao hoe famiambena ka mivavaha manjakariva mba hotianareo ka handositra an'izay zavatra izany ho avy hitsangany hatrehan'ny zanak'olona amen. Mibaiko antsika mba hiambina koa Kristy mba ho isan'izay mendrika ny ho afaka amin'ireo izay toe-javatra ho tonga any amin'ny tany manko isika. Tena zava-dehibe indrindra ny heverantsika ny fampitandremana eo fa tena mila miambina, tena mila mivonona tokoa tsika. Mandroantsika ilay fahavalon'ny fahamarinana, manao an'izay taomana antsika hanadinan'Andriamanitra izy, manao an'izay ho afany rehetra ihany koa izy ahatonga antsika hanao tsinotsinona an'Andriamanitra. Tokony hameno fifaliana ny fontsika ny fisehoan'i Kristy tsy ho ela. Ho an'izay tia ny fisehoany dia ho tonga tokoa izy, tsy manana ota ary mitondra famonjena kanefa raha ny zavatra ny tany no mameno ny fisainantsika dia tsy mba hiandrandra ny fisehoany amin'ny mpifaliana mihitsika satria mbola tamana eto amin'ity tany ity na dia anatin'ny tsy fahombiazana, anatin'ny faharavana, ao anatin'ny fisolokiana maro aza. Misy manao hoe raha fantatro fa ho avy afaka ataona vitsy Kristy dia ho hafa tokoa izy ny tondrako ny fiainako kanefa raha fantatsika fa tsy maintsy ho avy izy dia tokony ataontsika fotsiny izay iainantsika ampahatokiana tahaka ny hoe efa ho avy afaka ataona vitsy monja izy. Ity andro anio ity izay ihany ny fantatsika anio isika ny tsy maintsy mahatoky amin'izay nankinina tamintsika, anio isika ny tsy maintsy hitiavatsika an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra sy hitiavatsika namantsika ihany koa tahaka ny tenantsika ary anio ihany sika ny tsy maintsy manohitra ihany koa ny fakapanazy alefa ny fahavalo mba azahoantsika fandresena amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy. Dia toy izany ihany koa ny tokony hibebahantsika sy handresantsika ny fitiavan'i Kristy ary hanekentsika ny fiaviany. Isan'andro izany tsika dia tokony hiaina tahaka ny hoe androany ny andro farany iainako eto tany ary fantatsika fa ho avy rahampitso Kristy. Tsy hanao an'izay farimetsika isika mba hampanan-karena hoy ny fanahy fa hamonjy fanahy ho an'i Kristy kosa. Mandrisika anao aho mba hisaintsaina ny amin'ny zavatra misy, mba hafantoka ny saintsika ny amin'ny zava-panahy isika ka hahatsapa tokoa fa mandalo izao fiainana izao ary tsisy mahalala ny ampitso isika fa raha ny tontolo andro-androany no ananantsika dia aoka isika hisaotra ny Kristy, hankalaza azy, haneho ny voninahiny, hanateraka izay rehetra nasain'i Kristy ho tanterahantsika ary indrindra hihavana amin'ny rehetra. Iriko izany mba ho lalipako aminao tokoa ho sabata fanavaozana ho anao ny andro anio tsy hanadinonao ny lasa fa hibanjinanao ihany koa ny ho avy. Amen. Ianay tsara indrisan-danitro mbola misaotra anao izahay ny amin'izany tenina izany mangataka aminao izahay mba atao amin'ny fanainao masina trano ka azoty hiambina tsy hatory fa tsy ary tokoa fa kely sisa ny andro iainanay aminaran'i Jesosy amen.